Miaraba atsika rehetra navita aniny fety ary arabaina atsika aby natratra nyty taona 2020 raiky amby ity. Ny tenako moa zany amin'ny tompon'andraikitra voalohany ny fahasalamam-bahoaka dia ny alohan'ny fety dia nisy fanambarana zay nataoko mahakasika ny Covid. Ankehitriny dia vita soa tsara ny fety nefa ny mbola ao anatiny any tsika satria ho antsika malagasy dia mbola fotoana zao ifampiarabany ny ray aman-dreny sy ny zanaka mifanatoka ary ao anatin'izay fifanatonana zay matetika no isehoany ny fifampikasokasoana zany eo amin'ny olombelona samy olombelona ka zay fampikasoana zay zany dia mety ampiakatra zany lay valanaretina eto amitsika zany zavatra zany. Ankehitriny nefa dia tsy tianay tsika ny isavorivory, tsy tianay koa tsika no ivaraontsa am'izay teny rehetra zay alefan'ny olona zay tsy mahalala tsara zany ny fitantanana an'ity coronavirus ty, fa izay dia te ilaza antsika ny zavatra misy ary ny zavatra tokony ataotsika ary mba tokony andraikitra voalohany dia hitako hoe tena adidy sy andraikitra izany. Raha jerena tokoa moa zany ny salanisan'ny olona zay azon'ny coronavirus hatramin'ny 4 Desambra taona lasa tonga hatraty amin'ny azo lazaina hoe aty amin'ny voalohan'ny volana janoary faharoa fahatelo fahaefatra dia hita hoe nisy fiakarana, fa ny fiakarany tompoko dia tsy nihoatran'ny eo amin'ny 10 eo manodidina ny 10 isaka ny faritra, tsy ny faritra rehetra fa misy faritra vitsivitsy eo amin'ny faritra 3 efatra eo zay efa narahanay maso hatramin'izay ary ireo faritra reo dia efa nametrahanay mihitsy natao hoe opération coup de poing, zany hoe vao misy tranga anankiray dia tsy maintsy raisina fepetra enjana dia enjana mihitsy mahakasika ny fandraisana tanana zany tranga anankiray zay miseho zany. Koa ankehitriny dia tiako foana ny milaza fa ny paikady napetraka ny fotoanam-panjakana eto Madagasikara dia naomby mihitsy, tena voafehy ny valanaretina fa ny valana fa mbola misy eto sy eroa ary zay no mampatonga anao hoe afa hatramin'ny farantaona ny laza hoe tsy azo ekena tsy ekentsika zany Madagasikara hoe hiverina ny confinement zany satria na ty confinement ty mizara telo ny dikan'ny confinement fa tsara manazava zany amitsika androany. Voalohany dia zao misy le confinement hoe faritra anankiray zay tsy afaka mivoaka mivezivezy tanteraka na amin'ny ampahan'ny olona ary efa niainantsika zany tamin'ilay tranga mafy be eran'izao tontolo zao ary Madagasikara dia tafiditra anatin'izay fa tsy mafy be fa dia niraisitsika ihany zany ny fepetra reny zany le confinement anankiray zay tsy fahafahana mivezivezy tsy ao anatin' zany itsika ary ny tenako manokana amin'ny fitariana ministera fahasalamam-bahoaka sy ao anatin'ny tena hoe fikarakarana nyty coronavirus ty dia tsy mieritreritra mihitsy zay hoe hitondra Madagasikara ka tsy andraindraikitra hoe hoany am'izany hoe confinement zay resahan'olona zay ny confinement voalohany. Fa misy koa ny karazana confinement faharoa ny confinement faharoa dia ty lay olona zay avy any ivelany zay marina aloha fa misy fepetra tsy maintsy fenona aloha zay vo afaka miditra eto Madagasikara amin'ny sidina reny olona reny zany hoe le ataontsika hoe le test PCR négatif zay vo afaka miondrana izy dia rehefa tonga eto Madagasikara izy dia manao test indray izy dia io test io am'izao fotoana zao dia efa aingana mihitsy ny valiny omentsika satria eo amin'ny 7 ora dia efa azo farany tara 2 ora ary reny olona reny no atao confinement any anatin'ny hôtely na faritra manokana zay mifanaraka am'izany mandra-piazo ny valiny ka rehefa azo zany le valiny dia zao ny atao raha négatif izy dia miverina miaraka amin'ny olona rehetra izy ka raha positif indray izy dia ampidiriny hôpitaly izy dia tsy abony izy anatin'ilay fiatrandro zay ahafahana mahazo indray rehefa avy eo an'ilay négatif ny valiny ny résultat ny valiny fitsiriana rehefa avy eo. Zay zany valiny zay zany confinement faharoa
dia ny confinement fahatelo dia le ataontsika hoe auto-confinement zany hoe roa zany le olona azo lazaina hoe misy fambary izy misy sotraretina izy dia manatona izy atao test dia mandra-pivaly le fitsiriana zany a dia mijanona ao an-tranony io satria nisy an'ilay sotraretina izy ary eny amin'ny CSB2 eny amin'ny toeram-pitsaboana ary amin'ireny a dia mandra-piandry ny valiny zay a dia efa manomboka sady a ny fandraisana an-tanana an'ireny olona reny faharoa dia misy koa karazan'olona zany zay mifampikasoka tamin'olona positif izy dia zao mandra-piandry ny valiny izy a dia mijanona ao an-tranony koa reny zany atao hoe auto-confinement dia zay zany karazana confinement anankitelo zany a zay misy a eto amintsika zany makasika an'ity coronavirus ty ihany dia tiako ny manindreto fa isika dia tany manokana Madagasikara ary isika dia nomena manokana mihitsy tao anatin'izao coronavirus zao azo lazaina hoe fierté zany hoe reharetsika malagasy nazahoantsika an'ilay fanafody a CVO ary za dia mbola mamerimberina ihany ary miantso ny tsirairay avy ampiasa ny CVO satria ny CVO dia ahafahantsika miaro tena ny CVO koa dia ahafahantsika mitsabo raha toka misy ny aretina ny sotraretina miseho marina fa misy koa le fanafody hafa zay tsy maintsy ampiasaina miaraka amin'io satria fantatsika tsara mihitsy fa ny olona mampiseho ny sotraretina amin'ny ankapobeny dia efa misy aretina mitaiza izy ao anatiny ao zay manarefo azy karara sitsiny a raha ampina fanafody hafa zay tsy mitovy fa mifanaraka ary ny dokotera mahalala an'izany tsara mihitsy a mifanaraka amin'ilay aretina mitaiza an'le olona mifanaraka amin'le toe-batan'le olona koa zany rehetra zany eto am-pamaranana ataoko fa ngeza be ny fampiresantsika androany mba tsy sampivorovorontsika mba tsy varaontsany zany tsika fa isika malagasy dia hitako hoe tahaka an'ilay efa niainantsika hatramin'izay dia isika dia tia mandala an'izany hoe ho salama zany ka dia eto dia manao antso amin'ny ankapobeny zany fa ny tsy ambaratelo anisan'ny tsy ambaratelo ankoatran'ilay resahako teo fananantsika CVO zany dia ny fanajana ny fepetra sakana rehetra ary eto dia tiako mba averina kely androany tsy koa raha dinitsika fa ny famerenana zany mapetraka azy kokoa dia ny fanaovana ny arovava orona ary io dia ngeza be mihitsy io faharoa dia ny fanasana tanana matetika efa hitsika tsara mihitsy ary efa tafiditra anaty fiainana andavanandrotsika ankehitriny sy ny fampiasana androny gel hydroalcoolique reny dia tena mety reny fa za dia tianitona satria tatoato dia hita ombenombeny fa lasa dino le fomba anaovana ny kohaka rehefa mikohaka isika fa rehefa mikohaka atsika dia tsara ao anatin'ilay lafitsandry nanaovantsika an'izany fa tsy mivantana avy hatrany makeny amin'ny rivotra eny dia ny ankoatran'izay koa dia mba tiako zany no isarika ny saintsika koa amin'ny rehefa misy sotraretina ho an'ny tsirairay avy zany dia aloha manatona foana ny toby fahasalamam-panjakana sy toby fahasalamana rehetra zay tena akaiky atsika hoa raha sanatriavina ka somary lavitra kely atsika amin'ilay toby fahasalamana ka tsy maintsy aka an'ireny fitateram-bahoaka reny ataoko fa tsara no hitandrimantsika foana ny fampiasana ny arovava orona sy ny elanelana zany ary eto dia manasa mihitsy ny tsirairay avy fa ny fitandrimantsika ny hafa dia hitandrimantsika koa ny tenatsika ao anatiny zany rehetra izany ka dia amaranako azy dia manentana koa ireo tompon'andraikitra maro samihafa any amin'ny faritra ao le CRCO reny dia ianareo moa zany dia efa mandrena andraikitra anareo ary isaorana nareo fa atsika rehetra zany dia tokony anamafy ny fampiarana itony fepetra sakana tony fa zay no tsy ambaratelo afahantsika mitazona zao vokatra efa tsara azotsika izao ka dia misaotra indrindra manaraka hatramin'ny